Ratsahivana dia nanomboka ny fahinana amby roapolo ny volana lasa teo no nankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny mpilahtsaka an-tsitrapo ny filatsahana an-tsitrapo izay midika ho fanampiana lehibe ho an'ny mpiarabelona. Noho ny andro ny 5 Desambra natokana ho andro raisam-pirenena ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo dia misy ny hetsika tanterahan'ny mpandrindra nasionaly ny asan'ny mpilatsaka an-tsitrapo miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka japonais Shika. Androany dia fampiofanana ny mpampiofana momba ny fidiofana sy ny fanasan-tanana amin'ny savony no tanterahana teny amin'ny birao ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana eny Nanisana. Tena tombontsoa lehibe mihitsy satria tsy fanasana tanana ity zany eritreretintsika hoe zavatra tsy dia misy dikany loatra kanefa tena zava-dehibe mihitsy le fanasana tanana zany manara-penitra miaraka amin'ny rano sy ny savony. Dia ny sensibilisation izay nampianarana ny androany zany dia natokana ho an'ny ankizy kanefa rehefa tena nodinihana sy fakafakaina le zavatra dia ho antsika lehibe koa ary ny tena mila indrindrindrindra tsika dia miasa ny amin'ireny toeram-piasana ireny miasa amina birao mikirakira taratasy maro dia nefitsika tsy manana fotoana amin'izao fotoana zao hoe mody amin'ny atoandro rehefa vilavizaka sy vasolonona amin'ny atoandro iny tsika dia tonga dia mandeha mamondra le sakafo adinitsika le manasa tanana nefa tena otrika aretina be mihitsy zany no azo amin'izay zavatra izay. Manana anjara toerana amin'ny fampandrosoana firenena ny mpilatsaka an-tsitrapo ahafahana mampiroborobo izany dia napetraka teo anivony ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ny rafitra fandrindrana ny asan'ny mpilatsaka an-tsitrapo. Ny tanjona moa ao anatin'ny journée internationale de volontariat dia mba tsy vitana hampiroborobo fotsiny fa ampisandrahaka hanamaforona ny fisiany volontariat fa indrindra hanao karazany hoe fankatoavana na ny fanjakana zany ny vahoaka tsy ankanavika zany hoe les reconnaissance ny action volontaire zany no isan'ny tanjona lehibe ka ny coordination nationale pour la promotion du volontariat dia manana heritreritra zay miaraka ato amin'ny ministère zay miahana azy na hoe anao karazany hoe programme hoe plan national zany programme national mikasiky ny volontariat io zany mety hoe horafetina ho tony karana politika stratégie anankiray mba hampaharitra anazy ny tanjony. Marina fa ity taona 2024 ity dia natokana ny gouvernemanta malagasy ho taona ny filatsahana an-tsitrapo hitohy hatramin'ny 5 Desambra izao ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo.